Ao anatin'ny sosialy ny mponina indray kosa na dia isan'ny boriboritany iray ato anatin'ny kaminina Antananarivo renivohitra aza ny boriboritany ifajimy dia mbola ahitana asandry olana ara-tsosialy toy ny olana eo amin'ny fampidirana ankizy an-tsekoly sy ny fahazahoana fitsaboana ihany koa. Fanadihadiana. Vokatry ny tsy fahampian'ny enti-manana dia vitsy amin'ireo tokantrano sahirana no afaka miantoka ny saram-pisoratana eny amin'ny iran'ny sekolim-panjakana ireny. Olana sedrain'izy ireo ihany koa ny tsy fahampian'ny enti-manana eo amin'ny fitsaboana raha sendra misy marary ao tokantrano. Ireo no isan'ny olana sedrain'ireo mponina amin'ny boriboritany vadimy raha nanao tatitra ny momba ny olan'izy ireo ny mponina tamin'ny Andriamatoa Simon Ramanantsoa. Andrandrain'izy ireo amin'ireo kandida misaraka amin'ny 30 mifaninana fifidianana sy olom-bavam-bahoaka ny siny vahaolana maritra ao amin'ny lafiny sosialy. Misy moa zany dia ray aman-dreny tena taraina mafy mihitsy hoe maninona moa ato anatin'izany sekolim-panjakana zany mbola andoavana vola amanalina maro ny droany nefa fa amin'ny fanjakana le izy anankiray fotsiny ny CSBD ato ampiasany vadimy maninona tsy mba azo tao faravakely ny anakoroa na hoe azo tao telo mihitsy satria mizara fatra teto ny andrefana ny ampovoany ary ny atsinanana ka dia hiady koa zany zay mbo hoe ampitomboy zany vola izay atokana ho an'ny ministera fahasalamana zany mba ahafahana manateraka ireny foto-drafitrasy ireny. Andrasan'ireo vahoaka amin'ireo kandida mpifaninana ihany koa ny ijerenan'ny tanora ny fomba ampandrosoana ny isam-pokotany ary indrindra ny sehatra fandriam-pahalemana ka mba hisiny fiarah-miasa amin'ny tandro filaminana sy ny vahoaka entina indrindra amongorana ny asan-jolahy.